Mankalaza ny JOBILY volamena FAHASOAVANA TAONA ny sampana Sekoly Alahady eo anivon'ny Fiangonana FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Hiavaka ny ivony fankalazana izao tanterahina ny FAHA ny volana Desambra ho avy izao ao anatin'ny hetsika lehibe grand concert live évangélique izay ho tanterahin'izy ireo ary hotohizana ny FAHA ny volana Desambra ao anatin'ny famaranana izany JOBILY fankalazana ny FAHASOAVANA taonany izany. Mitondra fanazavana taty Zoely filohan'ny sampana Sekoly Alahady Fiangonana FKM Andrainarivo Fahasoavana. Izahay eto amin'ny FKM Andrainarivo Fahasoavana dia mankalaza ny FAHASOAVANA JOBILY volamena faharoa ho an'ny sampana Sekoly Alahady izay efa nosokafana tamin'ny 4 juillet izy io. Ny teny fanorenana dia ny ao amin'ny Efesianina 5:5 andiny voalohany manao hoe koa amin'izany dia ao kanahak'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Dia ny tanjona zany dia mba ho tena tahaka ny zanaka malala zany hoe ohatran'i Jesosy zany hoe sarotra be zany fa nefa kosa mitoro ny filazantsara zahay. Dia misy hetsika efa ao anatin'ny ivontsika izao. Ny 12 Desambra no ivon'ny fankalazana ny FAHASOAVANA ary ny 12 Desambra no famaranana. Dia eo anatin'ny ivony zany io iarahana amin'ny Sekoly Alahady Fjkm ny synodam-paharitany Atsinanana izay misy ny fitandremana Andrainarivo Fahasoavana. Izay ny tapa-maraina fanompom-pivavahana manomboka amin'ny 5 tompoko. Ary ny tapakandro hariva kosa dia hetsika zany hoe hira ara-pilazantsara miaraka amin'ny rovakely Zoky Davida ny feo évangélique feo miray dia ny feo midera dia gasy midera. Dia eo ihany koa ireo atoko-pihira eto amin'ny fitandremana dia ny antsa mamatonalina ny amama sy ny atoko-pihira fifoazana miray. Izay no ataonay ny sabotsy 12 ny volana Desambra izay ivon'ny fankalazana ny JOBILY FAHASOAVANA ny sampana Sekoly Alahady. Ny 12 Desambra indray dia io ny tena famaranana, tena faradoboka amin'ity FAHASOAVANA ity. Dia tahaka an'izay ihany atomboka amin'ny 7 maraina ny fanompom-pivavahana. Azafady adiniko kely fa eo anelanelan'ilay fanompom-pivavahana maraina sy ny hira hariva dia misy ny exposition manambara ny FAHASOAVANA zany hoe inona daholo ny zavatra nitranga tao anatin'ny 100 taona ny sampana Sekoly Alahady. Izay le 12 ivony zany. Fa ny famaranana ny 12 Desambra iarahana amin'ny fitandremana, iarahana amin'ny fiangonana manontolo izay tarihan'ny pastora vao amin'ny FJKM Alahady Fjkm izay miara-miasa amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana zany hoe izahay eto Andrainarivo Fahasoavana zany manampy azareo manorina fiangonana zany any Arivo Mamitany Fjkm dia pastera any zany no mitarika. Ny mitondra ny afatra Andriamanitra indray dia ny ray aman-dreny mpitandrina lehibe ny Sekoly Alahady Fjkm dia ny pastera Rakoto Arso Ertina Kaleba izay nankalaza ny 20 taonany ihany koa izy teto amin'ny fitandremana Andrainarivo. Dia faly be zahay hoe izy no hitondra ny afatra Andriamanitra amin'ny tapakandro maraina ny Alahady 12 volana Desambra io. Dia ny tapakandro hariva indray araka ny efa hitanao zao dia manao répétition générale zahay satria no grand concert zany ny sampana Sekoly Alahady. Inona le atao dia tena hoe fitoriana amin'ny filazantsara ary famerenanareo hira tsara indritra nandritra ny 100 taona. Tsy ho vitanay hoe daholo le hira nandritra ny 100 taona fa notsongaina zany ireo hira tena farany atao hoe nafinaritra hoe Rafael le hira nafinaritra rehetra nandritra n'izay 100 taona izay. Dia mianta zahay amin'izay rehetra mijery na avy ato Andrainarivo Fahasoavana izy na ivelany Andrainarivo Fahasoavana tongava fa mahafinaritra be ho fifaliana. Eo koa mbola eny anelanelany eny misy mivarotra tsakitsaky isan-karazany sy ny tahaka an'izany dia tongava fa hery lehibe ho anay ny fahatongavanareo.
ametraka tsangam-bato tokoa izahay. Ny tsangam-bato lehibe voalohany dia ny tsangam-bato olona zany hoe avy tamin'izany andro taloha zany ireo zokinay teo aloha dia nisy ny atao hoe feon'ny Sekoly Alahady dia ho averina indray izay feon'ny Sekoly Alahady zay zany hoe mihira zany tena ohatra feon'anjely mihitsy ny feon'ny ankizy dia ao anatin'izay zany manao fanokanana an'izay ohatrany hoe tsy atao hoe atoko-pira izy fa feon'ny Sekoly Alahady ao anatin'ny sampana ihany dia miaraka amin'ny fanamiana vaovao dia akoatran'izay ametraka izahay grand écran anankiroa ato am-piangonana izay misy azo jereny avy eny amin'ny altara satria rehefa eny amin'ny misy projecteur ihany nay ho an'ny mpiangonana fa le miverina ho an'izay décone na ny mpitandrina zany kelikely eo dia ataony grand écran anankiroa ngeza be dia avy eo ihany koa misy sono satria arak'ilay hoe ho velomina indray ny feon'ny Sekoly Alahady dia izy sono ihany koa ho atolotra amin'izany ho an'ny sampana Sekoly Alahady ahafahana mandeha mitory ny filazantsara ny ivelan'ny fiangonana tompoko. Marina moa fa tsy misy ny vidim-pidirana fa izy kosa ny valopy izay hozaraina mba ho fanomezana fiarah-miasa amin'ny sampana Sekoly Alahady ao anatin'izay fankalazana ny jobily volamena fa 100 taona izay. Ny anam-pihinana azy angamba tompoko dia ny fanamariana fotsiny fa ireo hira irain'ireo zany dia hiran'ny Sekoly Alahady zany hoe ny ray aman-dreny mbola misy velona izy no tompon'ireo hira ireo izay zany no hiraina ao anatin'ny Alahady 12 volana Desambra amin'ny 2 ora sasany. Ny faharoa ihany koa dia tsisy vidim-pidirana izy io fa valopy fanasana no zaraina eo am-pidirana. Manarakaraka an'izay aza matahotra isika fa madio ny fiangonana ivelany anatiny manao kasibosy isika manao zel. Ny amarana anazy dia misaotra ny amite TV izay niara-niasa taminay nanatanteraka izao fangalana feo sy publie reportage izao. Misaotra ny fiangonana manontolo izay tsy aro voatanisa avokoa izy ireo fa isorana feno saona presidente isorana feno dia manasa antsika rehetra satria samba no an'ny Sekoly Alahady zany hoe grand concert live tena live li satria tendrena sotra tompoko.